Ny voriasina tsy lafim-pahavalo, io ny lohahevitra voizina mandritra ny taom-baovao malagasy amin'ny ity taona 2024 ity, izay nanomboka androany ary farana rampitso. Hetsika maro no hita amin'izany, ary efa maro ireo malagasy resy lahatra, fa tokony irahina ny samy malagasy, ankalaza sy ara-mifaly amin'ny fandraisana ny taona vaovao tahaka izao. Vao sampana satria naresy lahatra be anay izany le fandaharana miakoa isaky ny alahady amikolo TV dia manaraka foana izay fa vao zao vao fo taitra tamin'ny torimaso. Mahafinaritra, tena tsara karany, tena ohatrany hoe tsy naposina hoe ohatr' izao ilay izy. Izany hoe tao anatin'ilay gasy zany izay fa tsy nieritreritra an'izao mihitsy ka izao. Izao zany izay vao tena matsapa-tena tena gasy ka izay. Vao sambana azy mba nanatrika. Dia hoe mamalagasy azy zany ny hoe atongavako anatrika an'ity. Tena hitako hoe mahafinaritra, hafa mihitsy na le kolotsaintsika malagasy azy zany tokony ho averina. Hoe tsy kolotsaintsika malagasy zany tokony hoe averina mihitsy fa tsy le hoe taom-baovao vazaha no atao. Fa le atsika malagasy mihitsy zany tokony ankalazaina, angatahantsika amin'ny filoham-pirenena hoe mba atao andro ray tsy esana ty taom-baovao malagasy ty, atsika ty tsika malagasy. Ny sokatra tena mahamasina niaraka tamin'ireo mpanakanto isan-karazany ny fandraisana ny taona vaovao mialohan'ny andraisana ny afo tsy maty. Aorian'izay, nisy ny fanaovana arendrina sy ny fiparitahan'ny afo tsy maty manerana n'Antananarivo ary mitohy amin'ny korana mandra-parain'ny andro. Isan'ny ezaka atao ary takina amin'ny fitondram-panjakana ny anaovana andro sy fotoana tsy asana nefa andraisa-karama ny taom-baovao malagasy tahaka ny an'ireo firenena manaja sy mandala ny kolotsainy. Avanitranga zao dia tena nahazo toerana malalaka dia malalaka tsika, dia nefa rehefa tena dinihana le alalan'le toerana sy ny abetsaka ny olona tonga dia mifameno azy le izy. Izany hoe mitombo isan-taona, mitombo isan'andro ny olona mpankalaza sy mpiaina ao anatin'ity takalo be nentin-drazana ity zava-dehibe loatra izay. Rehefa avy nidio sy nanala ny tsy mety rehetra tany aminy ireo olona ireo dia tonga miara-mifaly mankalaza n'izany taom-baovao zany. Miavaka manokana mihitsy satria lanja miakatra moa ny fiainana dia miakatra miaraka amin'izay ihany koa ny lentany zavatra aseho anay, izany hoe me tsara hatrany, me mitombo hatrany, me mandroso hatrany, ny olona koa me maro hatrany. Dia zao efa manerana ny Madagasikara ihany koa mifankalazana, zany dia efa tena zava-dehibe. Ary indrindra nisy moa zany ny atao hoe tantsoroka arak'izay fitaovana nananana teo am-pelantanana avy amin'ny ministera zany, satria ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no anisan'ny nanampy tamin'ny tantsoroka zany ara-pitaovana izay efa nananana nandavorariana zao zavatra. Sambany teo amin'ny tantarany nisy hoe avy amin'ny fitondram-panjakana zany no mitodika makaty amin'ny sehatra ny kolotsaina tahaka an'izao. Saingy mbola misy foana ihany moa ny indro-kelin'ny mpandrafitra mbola mino izay manantena ary mangataka sy mitalahoatra amin'ny farany foana mba hijerevana ny tony takalo be nentin-drazana tony anaovana azy ho andro tsy fiasana nefa andraisa-karama. Satria tamin'ity zao na misy aza ny solon-tena-mpanjakana miditra tsehatra amin'ny fankalazana tahaka an'izao dia mbola tsy nahazo hatramin'izao ora itenenanay izao ny hoe andro tsy fiasana, kanefa firifiry moa fety kristianina eto amin'ny tany-drazantsika, firifiry ny fety silamo eto, firifiry ny andro fotsiny tsotra anaovana andro tsy fiasana. Nefa andro ho an'ny kolotsaina io ve na ataontsika misy 3, misy 4, misy 5, inona moa ny olana amin'izany eto an-tany-drazantsika tompontsika fa tsy pindrana tompoko. Rampitso, isy ny fanaovana ny tatao ny maraina, ny vary amin-dronono tondrahan'ny tantely, anaovana ny sambasamba. Aorian'izay, misy ny fandraisam-pitenena n'ireo manam-pahefana, arahany tsodrano sy ny fafirano izay ataon'ireo ray aman-dreny. Aorian'izay, mitohy ny korana ka ny ragasy no mamarana azy. Ny taom-baovao malagasy, fidiovana, hoentina mifamela sy fanaovaozana manamafy ny fifankatiavana sy ny fihavanana. Ireo rafehezina no tanjona amin'izany. Fomba efa nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny behatra izay ary tohizany ny taranaka aty aoriana.